Mbola izany ny amin'ny faritra Boeny ihany sika ao anatin'ity vaovao manaraka ity miova ny toetrandro miova arakaraka izay ihany koa ny fambolena sy ny famokarana ara-tsakafo izay ny teny filamatra tamin'ny fankalazana ny andro raisam-pirenena ho an'ny sakafo ny tanterahana ny zoma lasa teo tao amin'ny faritra Boeny nanome voninahitra ny fotoana moa ny lehibe ny faritra ao amin'izay tanàna ny Boeny izay. Tamin'ny alalan'ny hetsika telefood no entin'ny fobe-paritry ny fambolena sy ny fiompiana ny Boeny nanamarika ny fankalazana ny andro raisam-pirenena ho an'ny sakafo ny zoma 10 Novambra lasa teo. Lohahevitra novoizina tamin'izany hoe miova ny toetrandro, miova arak'izany koa ny fambolena sy ny famokarana ara-tsakafo. Toy ny mahazatra isan-taona dia fanentanana ny vahoaka hitondra tolo-tanana amin'ny asa fambolena, fiompiana ary jono no nataon'ny DRAE Boeny. Ka teo anoloan'ny lapan'ny tanànan'ny Mahajanga no nanaovana ny lanonana tsotra no tarihin'ny lehibe ny kabinetra ny faritry Boeny Andriamatoa Emedy. Nampatsiahivy ny farany fa ny foto-tsakafontsika dia vokatry ny asan'ny mpamboly, ny mpiompy ary ny mpanjono ka rarany raha toanana amin'izao hetsika telefoto izao izy ireo satria araka ny mahabetsaka ny vola voangona amin'izany no hanomezan'ny FAO zanatetikasa ny hoanana ny asa fambolena fiompiana ary jono eto an-toerana. Nanomboka tamin'ny taona 7 izay nanaovana ity hetsika ity dia zanatetikasa misa 70 hoy ny solitenan'ny DRAE ary amatora tsy mazafy antitra no efa azo ny Madagasikara avy amin'ny FAO. Afaka-herinandro vao fantatra moa ny totaly ny vola voangona tamin'ity telefoto 12 ity satria mbola miandry ny avy any amin'ireo distrika 10 hafa.